Ya, faly miaravatsika tsirairay avy amin'ny anaran'ny tompo e. Miarabanao indray amin'izao fandarana mahafinaritra izao ahafahanao manovo hery, ahafahanao mampitombo fahalalana ihany koa amin'ny alalan'ny fandinihana ny soratra masina. Eo ny famakiantsika ny baiboly ny tenin'Andriamanitra systématique, izany hoe vakiantsika miadana milamina asesy arak'izay isan'andro ny baiboly. Fa misy ihany koa ny fandinihana, étude biblique, izany hoe zay no tonga Jesosy miteny hoe dinihonareo ny soratra masina izy fa ao aminy no azahoanareo fiainana mandrakizay. Dikan'izany dia zao anao étude biblique kely tsika androany, anao fandinihana eo amin'ny lafiny ara-panahy sady fizarana ihany moa fampaherezana izy ity zay ifampaherezantsika amin'izao ora sy fotoana izao. Loha hevitra zay jerevantsika amin'izao fotoana izao dia be dia be raha lasiana bavy ny olona zay nirehatra tany am-piandohana, tena nafana fo nirehatra raha vao nanomboka nandray an' Jesosy izy. Ary ankehitriny dia miteny izy manao hoe Jesosy eo tena mila anao, Jesosy eo tena mila fampaherezana, Jesosy eo atsangano virena fitiavana voalohany ary zay indrindra no hotoriana amintsika amin'izao fotoana izao hoe olona niala tamin'ny fitiavana voalohany manahoana moa mitoetra an'izany olona zany inona ny zavatra mety mitranga eo amin'ny fiainany ambara amintsika aloha ety am-piandohana fa ny olona niala tamin'ny fitiavana voalohany dia ireo olona zay lavo tamin'ny fahasoavana. Ny fahalavona dia zavatra avy amin'ny devoly. Andriamanitra dia programan'Andriamanitra dia nitahiry antsika hatramin'ny farany. Jesosy dia niteny manao hoe tsy ny ampiala azy eto amin'izao tontolo izao Jesosy fa mba hitehirizanao azy sy hiarovanao azy amin'ilay ratsy. Ny olona niala tamin'ny fitiavana voalohany zany dia ny olona lavo tamin'ny fahasoavana. Andeha aloha jerevantsika ny tenin'Andriamanitra milaza an'izay eo amin'ny Apokalipsy toko faharoa dia andininy fa efatra, zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa manan-javatra noherana anao aho satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Koa tsarovo izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibebà ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao fainga ianao ka hamindra ny fitoeran-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Ahoana ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto? Satria izy efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Ny olona niala tamin'ny fitiavana voalohany raha lasiana bavy raha atsiditsika fohifohy ny tantara sy ny fanazavana zay dia izy hoe mety nirehatra be io olona io nirehatra mivavaka teo aloha. Asa aka ohatra isika mety hoe nivavaka adiny ray sasany ny maximum teo amin'ny fiainany. Ankehitriny nefa izy tsy mahavavaka raha tsy 10 minitra. Ya efa niala tamin'ny fitiavana voalohany zay. Aza manamary tena fa efa niala tamin'ny fitiavana voalohany zay. Raha namaky baiboly izy toko 3 isan'andro teo aloha, zao izy zara mamaky extrait kely fotsiny ao amin'ny baiboly apana andalatsoratra masina kely mba vakiny eo na miandry fampaherezana avy amin'ny pasteur. Efa niala tamin'ny fitiavana voalohany zay, efa nisy fiamorana tao, nisy fiamorana ara-panahy, nisy fangatsiahana ara-panahy, nisy fanamavona ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fanamavona moa dia ny fanaovana tsinotsinona na fanambanimbaniana ny zava-panahy, zay no atao hoe fanamavona. Esau dia nitenen'Andriamanitra mihitsy hoe Paoly dia niteny tamin'ny mpino tao mpino Hebreo zany, tenen'ny Paoly manao hoe aoka ozy izy tsy ho tahaka tsisy olona tahaka ny Esau zay tsy manaja zay masina ka nivarotra ny fizikiny tamin'ny anina ny raim-bava zay nanamavo ny fahasoavan'Andriamanitra. Voalaza tao amin'ny baiboly moa zay raha manam-potoana ianao hamaky azy satria fohy ihany fotoanantsika eto vao amin'ny Hebreo toko 12 dia ny andininy fa 9:40 dia voalaza tsara mihitsy fa tsy manaja zay masina izy nivarotra ny fizikiny azony an'ny raim-bava izy niala tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy dia voalaza fa nitady fatratra tamin'ny ranomaso hibebaka fa tsy nahita. Dia zavatra tiana ambara amintsika zany dia zao hoe maro ny olona taloha tena nafana ny rehetra fony izy niona tamin'i Jesosy tena zany miresaka an' Jesosy zany any amin'ny namana, amin'ny mpiara-miasa, amin'ny mpiarabelona, mpifanila bodirindrina, eny an-dalana, tsisy mahamenatra zany toy tena kalamanjana zany. Fa ankehitriny efa izy manjary menatra, manjary lasa ohatran'ny kanosa, manjary lasa ohatran'ny malainana hiteny izarany amin'i Jesosy azy tsy mirehitra tsony dia mila piretina zany zay afo zay, mila averina zany zay fitiavana voalohany zay.
fa manjary lasa miemotra tsikerikery de mitombo ihany koa ny fakanosana de tadidio fa voalazany apokalypsy 21:8 apokalypsy 2:20 fa ny kanosa sy ny tsy mino de loa lista ho any mielo ny kanosa sy ny tsy mino. Ianao zany de aoko mihitsy ianao tsy hoisy an'ireo zay olona kanosa fa mijoroa amin'ny ara-panahy ataovy mihitsy zay iverenanao am'izay fitiavana voalohany zay. Ao amin'ny baiboly moa de milaza hoe miverena ny Betela. Dikany hoe Betela de tao Betela Jakoba nahita ny anjelin'Andriamanitra mipaka amin'ny lanitra. Tao izy niondam-bato ary rehefa niondam-bato izy de tonga teo amin'ny toerana zany de tsisy ninina mihitsy teo. De teo nefa nisehon'le anjelin'Andriamanitra tamin'ny Jakoba de nisy tohatra mipaka amin'ny lanitra teo nanofy zany Jakoba de nahita anjely leta fahitana anjely miaka-midina ao amin'ny tohatra io. Zany hoe tena nahazo tsodrano mihitsy zany Jakoba teo, tena velombelona ny ara-panahy, tena ao tsara mihitsy ny fiainany ara-panahy satria sady nahazo tsodrano nitenenan'ny anjely, nahazo teny fampanantenana avy amin'Andriamanitra, fa rehefa niala teo izy nakany Sekema de potika tamin'ny fiainany, tsy zarizary ny fiainany, rava amin'ny fiainany, maimbo teo anatriny fiarahamonina izy satria jangajangan'ny tompo-tany ny zanany vavy, potika amin'ny fiainany ary Simeona sy Levy aza lasa namon'olona ny farany satria ratsy le fialana amin'ny fitiavana voalohany. Satria inona moa nataony Jakoba tany? Nanompo sampy izy tany, zanany vavy koa nanompo, ny vadiny Jakoba nanompo sampy. De tena ratsy mihitsy ny zava-nisy tany Sekema. De tenen'Andriamanitra izay miverena ny Betela ianao. Mila miverina ny Betela, zany hoe le hafanam-po tany am-boalohany, le famelombeloma amin'ny fanahy masina. Mila tsapantsika foana zay zavatra zay. Za de aporisika anao aza miandry amin'ny pastera ho aza miandry mitondra fivavahana ao aminao raha ny fiangonakafy ianao, aza miandry olona mpivavaka anao fa mahaiza mihitsy ianao mitady hoe ahoana ny fomba hijoroako ara-panahy, tsy ialako amin'ny fitiavana voalohany io satria ianao nge niona tamin'i Jesosy tsy pastera ny mato anao teo ambony azy fijaliana, marina fa hoe mba ny ajano mpitondra anao tiavo izy, asisoa ny kelena mitoroteny mitondra ny teny, ny kelena amin'ny teny manomeza zava-tsoa reny, marina zany fa kosa aza manarak'olona na hoe mitehatra amin'ny olona, fa ny ara-panahy tsy azo anaovana zay, fady amin'ny ara-panahy zay hoe lasa fanatika olona anankiray ianao na lasa misy resaka idéologie le izy. Fa amin'ny lafiny ara-panahy zany de hoe ny fifandraisanao sy Jesosy zany hoe ny intimité anao, fifandraisanao lalina amin'ny Jesosy iny nandraisanao ny fanahy masina, iny nandraisanao famonjena, iny nampiorona ny finoana tao anatinao tazomy mafy zay zavatra zay, mba tsy hiala, tazomy mafy zay zavatra zay, mba iorona tsara ianao ry havana. Satria ianao nge raha ohatra hoe mijery olona ianao na ohatra ka hoe miandry an'izao de tavela eo ianao ary zay no mahatonga ny fiemorana sy ny fangatsiahana ara-panahy. De ilaina zany mandinika raha ohatra ka le vavaka efa manomboka mafy aminao, sarotra aminao le mivavaka de tokony efa niteniteny ianao taloha ianao nge taloha tsisy nanieritery anao zany hoe mivavaka mivavaha, fa zao anao zany lasa tena hiatanina be mihitsy vao mivavaka ary tena hoe tena manietana be, tena mirehatra be mihitsy pasteur zay vao tena hoe mivavaka. Fa ny tena marina ry havana tsy miandry fanetanana be zany ny olona manana fanahy masina fa mirehitra ao anaty, misy afo nke ao anaty eo tonga ao Jesosy hanipy ety ambony tany ary raha mirehitra zany inona intsony no iriko, Jesosy mihitsy manipy an'io afo ary io Andriamanitra de afo. Zay na tonga ny mpaminany ny teny tamin'ny mpaminany Bala mana hoe andao orintsika hanao défi amin'ny fanatitra reo amin'ireo fanatitra be dehibe reo, fanatitra dorana, ny kitay hazo, ny biby atao fanatitra de tsy mitondra briquet, tsy mitondra fikasika, tsy mitondra afo avy any an-trano fa zao zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo zay no izy. Andriamanitra zany de mamaly amin'ny afo, tsy afo tsy izy misy koa mitondra afo tsy izy, tondra afo ihany fa afo tsy izy, tahaka ny Nadaba sy Abio, tondra afo tsy izy, mitondra fivavahana reo nefa rehefa tena natao zany le fampivavahana de zareo reo ke tsy nanamasy tena, nitoetra tao amin'ny faratsiny de nefa niendraikitra ny raharaha fisoronana. Andriamanitra nefa saro-piavy satria zava-masina ny pilipitra, zay nge no anamasinana ny pilipitra masina ny pilipitra, tsy anaovanaovana zavatra hoe tsy anaovana teny mihoatra na fampanantenana mihoatra na zavatra tsy ho tanteraka fa masina io
Ary raha ohatra ianao mitondra hafitra izy de miteniteny foana eo ianao, ary zay no mahatonga an'le hoe ilaina zany mitondra afo tena izy, satria zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo de izay no izy. Saoran'Andriamanitra moa fa nanome voninahitra ny teniny Andriamanitra, nanome voninahitra an'le mpamina azy, le tenin'le mpamina any ihany koa, nentina ny afon'Andriamanitra tao an-tendrombohitra Karmela, ary de nandevona ny hady kely zay nisy rano, tobasana rano mihitsy le fanatitra amin'io a, tsy mba hoe maina na sahala am'zany fa tobasana rano, ary de nandatsaka hafa avy tany an-danitra Andriamanitra de nandoro ny fanatitra sy nandritra ny rano tao anatin'ny hady kely, de nihiky am'izay ny zanak'Israely rehefa avy eo, Jehova izy no Andriamanitra, izy no Andriamanitra, zany hoe Andriamanitra zany de avy ao anatin'ny afo. Mosesy tamin'ny fotoan'andro no teo anatrihan'ilay buisson na ilay roime mirehitra, de mirehitra izy nefa zava-maitso. Matetika moa any amin'ny désert de rehefa tena mamay be zany tanin'andro de tafakatra ambony be mihitsy zany ny degré celsius n'io masoandro, tafakatra ambony be mihitsy, ary de na reny hazo reny izy de mirehitra ho azy ny hazo. De fa tamin'ny fotoana io tsy hazo maina fa hazo lena, nirehitra le izy, nirehitra ho azy. De Andriamanitra ny teny avy ao anatin'io hazo mirehitra io, ao anatin'ny afo zany Andriamanitra no miteny hoe ry Mosesy, esory ny kapa amin'ny tongotrao fa tany masina io hitsanao io. De nikohaka moa Mosesy de niaino an'Andriamanitra izy rehefa avy eo. Andriamanitra zany de avy ao anatin'ny afo. Tiako lazaina amin'io de Andriamanitra miaraka amin'ny afo. Ary raha mbola tany inefitra ny zanak'Israely de tsy niala teo aminy no nialina ny andry afo. Ny atoandro izy de men'Andriamanitra andro raona mba hampangatsiatsiaka azy, iregleny an'le température an'le ainandro. De no nialina izy men'Andriamanitra andry afo. Zany hoe io andry afo io zany no jirona électricité lehibe manazava tombony zanak'Israely. Ny any amin'ny Egyptianina de maizina fa ny zanak'Israely de mazava. Andriamanitra zany de avy ao anatin'ny afo. Tsika zany mila mirehitra ny afo, mila mirehitra mitory-teny, mila mirehitra mamaky baiboly, mila mirehitra mivavaka, mila mirehitra manao fiantrana, mila mirehitra milafy ny rehetrarehetra. Hoy le hiran'ny Rija Rasolondehibe zay hoe mirehitra avokoa izy zay rehetra lalovako, mirehitra avokoa. Zany mirehitra avokoa zany zay rehetrarehetra avy ao anaty eo zany tonga de mahatsapa mihitsy ny olona hoe tena mafana izy zany, tena misy fanatrehan'ny tompo zany. Io tahaka an'le hoe rehefa mangatsiatsiaka ianao ny tokantrano, zao moa zao mikatona ny fiangonana 5 andro, fa ohatra ataoko ty anao ohatra hoe raha misy zany olona zany mangatsiaka de tonga eo amin'ny fivoriana anankiray, olona ray mangatsiaka tonga ao amin'ny fivoriana mafana, vadika mirehitra io olona io. Fa kosa au contraire zay no mifanohitra am'izay hoe raha rehetrarehetra reo mangatsiaka de io anankiray mafana io milatsaka eo, fa tonga de mangatsiaka miaraka am'izay fantsika io na io olona io. Fantsika moa ny ohatra tam'izay fa ataontsika hoe olona. De io zany rehefa mirehitra be daholo io, ary koa mora fantatra ty fiangonana ty zany misy fahasoavana, tena matsapa zavatra ato, mirehitra mivavaka ny olona, mirehitra mitory-teny. Zay koa ngery ambany tsapy io. Tsika kristiana zany de mila mahatsapa zavatra, ary izay natonga amin'ny apôstôly ny tena zay tsapanay, zay inonay, zay noraisinay no ambaranay aminareo, mantsy ny mpanoran-dalàna sy ny synedriana tam'izany sy ny mpahay lalàna sy zareo fariseo sy saduceo, zay tsapanay io izy, zay inonay, zay noraisinay no ambaranay aminareo, torinay aminareo. Ary tsika kristiana zany de mahatsapa zavatra mihitsy, ka mora fantatra ny fiangonana mirehitra, fiangonana manana fahatsapana, fiangonana manana ny afon'Andriamanitra. Zay zany ilainy ny afo, mila ny afon'Andriamanitra io tsika ry havana. Ka raha hitanao hoe efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao, satria zay ny time antsika, ny lohahevitra antsika eto hoe le ahoana ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny olona rehefa niala tamin'ny fitiavana voalohany, ahoana ny ahafantarana. De efa fantatsika tsikelikely fa manomboka misahirana mivavaka izy, manomboka tsy mahavoavaky baiboly intsony izy, manomboka tsy liana zava-panahy intsony izy, manomboka any amin'ny programme any amin'ny namany any ny zava-dehibe noho ny amin'ilay fivoriana, ny amin'ilay famonjena fotoam-bavaka.
manomboka malaina izy na hanome ho an'ny mahantra, hanao fiantrana, le zavatra nataony teo aloha zany manomboka miena. Raha ohatra ka 70% ny vita ny fiezahany rehetra tamin'izy ny rehetra be, de ataontsika hoe latsaka aty amin'ny 30% ty. Zay zany a ny fiemorana, ny olona niala tamin'ny fitiavana voalohany, manomboka tsy manam-pifaliana, manomboka tsy mahazo aina, miala tamin'ny fitiavana voalohany zany fa mandiniteny ianao raha tratran'izany zavatra zany, miverena angatraingana ianao. Zay nge lazay ny bokin'ny Apokalipsy eto hoe afatra ho amin'ny fiangonana atao Efesosy a. Reto fiangonana atao Efesosy reto ry havana de zao matimaty ara-panahy izy ireo, matimaty fatanao nga mizaha matimaty ara-panahy zany tsy hainao mihitsy hoe mafana, tsy hainao mihitsy hoe mangatsiaka, matimaty ara-panahy. Ny antony de zao satria izy a lazain'i Jesosy hoe amin'ny 17 Apokalipsy toko Apokalipsy toko 2:5 tsarovo izy zay nitoeranao fony sy mbola lavo, ianao le fony sy mbola lavo tsarovo zay toeranao zay, ianao le nirehitra be, ianao le tsy mila tomtom mihitsy fa tonga de fa tonga am-piangonanao ianao aiza ny megafone mandeha toroteny a, ianao le tsy mila baikibaikonina ianao fa tonga de maka caméra tonga de raikitra ny toroteny de mipartage toroteny any amin'ny Facebook, any amin'ny YouTube, any amin'ny Google rehetrarehetra tonga de zava-panahy ambony mihitsy aminao zava-panahy. Zay zany le tena mirehitra, ianao le tsy mila etanina be fa tonga de miteny amin'ny pasteur anao, pasteur inona ny tokony azoko anampiana, aiza ny toerana tokony mba andraisako anjara biriky, ahoana aiza amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny tokony toerana misy ahy, de manome andraikitra anao pasteur rehefa hitany mafana ianao hoe atao amin'ny fampianarana sekolady zany mety aminao, ary amin'ny brom-piangonana zany mety aminao, ary am'le miaraka am'retsolona retsy manao vavaka intercession zany mety aminao, mandeha mitoriteny ankalamanjana miaraka amin'ny ekipa mpitoroteny zany mety aminao, arak'izay zany le izy. Zay le toeranao fony sy mbola lavo, de anjaranao zany mandinika aza mety ho mpino mpanara-driandrian'ny rano fotsiny na mpanao vavaka vonjy tavanandro fotsiny ry havana, ka hoe tonga ho mpiangonana de vavaka kely 10 minitra eo de misy hira telo vavaka kely eo de tonga ny toroteny de aorinan'izay de mihira manao fanaritra de mody, zay nge le vavaka vonjy tavanandro e, vavaka vonjy tavanandro zany hoe zara raha mba mahatsapa zavatra, zara raha mba mahatsapa zavatra ao am-piangonana. Zay le manaraka ohatran'ny kofehy manara-panjaitra fotsiny de arindra io ne de arindra io ne de ary, tsy manana fahatsapana mihitsy, aoka tsy ho isan'izay olo zay ianao, ka hoe fomba manara-pomba fotsiny, formalité fotsiny ny vavahana na hoe mitehitra ny finoany hafa na fahatsapahany hafa. Ao koa anefa ny ankizy ny tanora sy kolelady sy ny tanora zay manaraka ny finoany, miankina ny finoany mamany sy ny dadany, aka ny mama sy dadany mitaony hoe matahotra ny dada sy mamany so tsy tonga any am-piangonana de mba mivavaka eo aloha mba mamitsaka eo, diso ianao raha zay, satria ny baiboly de milaza hoe na de ao aza reto anankitelo reto, Joba, Noa, Daniel, de ny tenany ihany no voavonjiny fa tsy mahavoavonjy ny zanany lahy ireo. Zany hoe ny famonjena zany de personnel, ianao sy zay ataonao ihany eo anatrehan'Andriamanitra, zay hoe zay afafinao ihany jenjainao, personnel zany le izy, fa tsy miankina amin'ny finoany ray aman-dreninao na ny dadabenao na ataontsika hoe ny reninao na ny dadatoa na dada fara na neny raivo na dadanaivo, tsy miankina am'izay io fa miankina aminao io zany, ka mba mijoro tsara zany za azao zara-panatsao fa mba mijoro tsara hoe Jesosy io inona ary mba andraikitra tokony raisiko, manahoana ny toe-panahiko zany Jesosy efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ve efa tena tsy ao tsony ve zany afo zany sa ahoana. Anjarantsika zany mandinika an'izay, ao koa mailo amin'ny ara-panahy mihitsy anao fa raha ny sitrapony devoly anie de zao hoe matimaty ara-panahy, tsy atsapa ninonninona, zay ny devoly zay, de kivy ianao de lasa tsisy maminy aminao tsony le fivavahana, de farany lasa tafity ka aleoko ihany tsy mivavaka fa atao mitovy ihany na mivavaka na tsy mivavaka, nefa taloha ianao nilokaloka mihitsy hoe Jesosy tsy misy maka ny toerana ato amiko, Jesosy hafa ihany manana anao ho any amin'izy indray moa zay fa ao aminao sy ny teny fiainao mandrakizay, taloha ianao nilokaloka zany, fa rehefa tonga ny fangatsiahana, tonga ny fiamorana, tsy ao tsony le faharetana de lasa miteny hoe mitovy ihany na mivavaka na tsy mivavaka. Raha lasa anabavy ety ampahery anao
andro farany zao atongotra amin'ny farany zavatra rehetra ozy ny ten'Andriamanitra mahonona tena indre ka mivavaha. Baiboly de milaza an'izay a ilaintsika zany a manolo tena tsara na de izay koa zany ny tena tokony hijoroana tsara any amin'ny takona tsy misy pahita eo amin'ny fanoloran-tenanao sy Jesosy a mety tsisy avoara-maso anao a any amin'ny fiainanao manokana indrindra moa zao fikatoana fiangonana 5 andro zao de tsisy avoara-maso anao any fa anjaranao zany a anao sy Jesosy ny fanoloran-tenanao no anjaranao mampitombo an'izay fanoloran-tenanao zay hoe efa tsy intsony zany pasteur anara-maso ny fiainanao marina fa afaka mitondram-bavaka izy fa tsisy olona hitoro-teny aminao fa de efa ianao zany a miezaka ianao zany a mila mitady fomba zay ahaizanao mitondra tena io natren'Andriamanitra mitondra tena mitondra ny tenanao amin'ny ara-dalàna sy mahitsy amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa tsy mitondra tena ho adala zay ny voalazan'ny Baiboly. Dia zay izy mifampahirizana ho antsika menantsika tamin'ity androany ty miverena ny fitiavana voalohany miverena ingakaingana aza tena hoe lavo tahaka ny Samson zay fa tena tsy ahita an'Andriamanitra eo marina fa namindra fo Andriamanitra tamin'ny segondra farany fa zao a tsy azo antoka zany hoe olona miverin-dalana lavo zany ka hoe tsy verina ingakaingana fa eo de variana eo de farany ianao zay efa voavonjy teo aloha vadika tsy voavonjy ianao efa nisy ane zany olona nahita fahitana tonga tany an-danitra sokafana ny boky de ozy le anjery vao eo inge ny anaranao hitany nyrehatra be tao anaty boky ny fiainany ka nakaiza teo le anaranao teo mety zava-misy zany ry havana mety ho voafafa tampoka ny anarana boky ny fiainana zay ny mahatonga an'Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy aty amin'ny Exodosy 33 Exodosy 7:30 de niteny Andriamanitra andininy fa Exodosy 2:30 andininy fa 3:30 na iza hoy Jehovah tamin'ny Mosesy hoe fa na iza nanota tamiko de izy no kosehiko tsy ao amin'ny boky zany hoe misy mihitsy zany le voafafa tao amin'ny bokin'ny lanitra tao amin'ny bokin'ny fiainana ianarana satria ny toetra tao amin'ny fankatsiahana ny toetra tao amin'ny fahalemena ny toetra tao amin'ny fahadalàna nefa tsy mba nahatsiaro tena hiverina ingakaingana na anonotra an'izay fotoana very zay fotoana lany zay mandeha de mandeha ny fotoana raha lasina bavy zavatra pahireziko anao de zao raha hitanao hoe tena ohatrany efa tena banga be zany fitiavana an'Andriamanitra zany hitanao hoe tena latsaka ny fitiavana an'Andriamanitra raha lanjainy ambony mizana le izy de hitanao hoe latsaka le fitiavana an'Andriamanitra de miverena ingakaingana fotoana zao fotoana mety zao verena ingakaingana ianao amin'Andriamanitra. Andriamanitra andray anao, Andriamanitra tsy hanosy-botana anao, Andriamanitra tsy hanilikiliky anao. Andriamanitra de fitiavana izy ary be famindrampo manan-karena ny famindrampo ny Andriamanitra ivavahantsika. Zay ny antony teneniko aminao hoe miverena ingakaingana raha lasina bavy io. Aza de variana amin'ny fanao zao tontolo zao io, aza de variana amin'ny fahavetavetany io, aza de variana amin'io hoe jery film mamafady, film maloto, aza de variana mijery mandany andro amin'ny film io fa andro farany zao tokony hitodiana misimisy kokoa, mivavaka misimisy kokoa ho amin'ny famonjena fanan'olona, amin'ny fifohazam-panahy. Andro farany zao tsy fotoana fandanindaniana fotoana intsony zany zao fa fotoana tokony hiheverana manokana mihitsy ny mandrakizay sy ny mandrakizay ny hafa ihany koa de ahafahantsika manovo hery, ahafahantsika mianatra ny teny, ahafahantsika mandray ny fanambarana avy any ambony, ahafahantsika mandray ny faminaniana, ahafahantsika mandray ny hafatra, ny toro-teny, ny mirehitra. Zany rehetrarehetra zany efa tsy ho vita raha tsy mahahono teny tsika, raha tsy mangataka ny afo ny fanahy masinantsika hoe ny zavatra ilaiko fanahy masina de ny afo. Avereno ny fanahy masina, avereno ny fanahy masina. Zay nge ny afatry Jesosy ny voalohany farany izy ary ny farany voalohany zany hoe ny andro hiviany Jesosy eny amin'ny rano lanitra eny zany de mety misy efa nirehitra nafana fo be tao naharitra ataontsika hoe tena 20 taona 5 taona mivavaka mety nanao tsirambona de tavela fa ireto olona reto mpanorehitra sy ny vehivavy janga sy ny mpalotana nreto teny aloha kely ny fihaviany Jesosy de mibebaka reo de voaray. Zay kely izy mazava aminao le izy ny voalohany ho farany ary ny farany ho voalohany. Zany hoe amin'Andriamanitra zany tsy misy fizantavan'olona mihitsy fa na efa mibavaka 30 taona zay anao ka manao tsirambona de tavela ianao
Efa be dia be ny eretanao, be dia be ny alobavaka nataonao, be dia be ny fitoretena, be dia be ny fivadikana efa nataonao, ny fiantrano, ny ampafolo-karena, ny rakitra, fa tsy tavela ianao hoe namany tsisy dika, namany very rehefa manao tsirambina rehefa miala ny fitiavanao voalohany. Fa kosa misy olona mety nanao adalàna be izy, mety tena tao anatin'ny ditra hoe ny fijangany mpamoritra sy mijangajanga zany olona ratsy eo amin'ny fiarahamonina daholo zany. Ankoatr'izay mety misy koa ataontsika olona maditra be nandre toriteny dia niofy izy, nandre fanapa-kevitra tonga tampoka Jesosy. Injano izay misy feo miantso mafy, indreny mpapakatra mivoamba hitsena azy, tonga tampoka Jesosy, voaray soamantsara niakatra izy. Mahagaga ny ery havana ny zava-miafina lazainy ny baiboly io, tena mahalasa saina mihitsy, tena enjana raha le famarinan'Andriamanitra, enjana le famarinan'ny tenin'Andriamanitra. Zay zany tsy tsaratsarana foana olona na tsy mitsara amin'ny apparence zany na fijery ivelany, fa ny zavatra tokony atao dia mitondra bavaka azy mba hovangina-Andriamanitra, satria amin'Andriamanitra zany tsy haintsika ny olona zay tsaratsara itsika sy aratsitsika io, zay olona zay ataontsika ratsy fijery io tsy hainao na ho tavela ianao dia izy ny voaray. Zay zany hoe ilaina zany tena tsy mitsaratsara mihitsy, fa ilaina foana zany miezaka mitondra bavaka, miverina angaikengana any amin'ilay fitiavana voalohany. Zay fampiarezana omena antsika androany moa dia izana foezina ihany moa izy, satria sao dia mbola aminay nareo lava be le vidéo ireny izy nge fa izana foezina mihitsy mba ahafahantsika raha vao lava be moa izy tonga dia cliquentsika indreny afa dia fototra antsika any le hafatra, fa izana zany mba folifoli izy dia mba hipetraka tsara any anatintsika. Milohany amarana dia zao azadiny mizara an'ity vidéo ity maika aingana amin'ny groupe telo misy anao na amin'ny page anankitelo misy anao ao amin'ny Facebook. Dia azadino ihany koa ny manisy j'aime ny vidéo tsika mba ahafahanao mahita na misabone amin'ny chaîne antsika na amin'ny ireo vidéo, mahita an'ireo loha hevitra be dia be keo aloha izay mahasoa antsika sy ampy tsy hoe tanteraka moa zany fa ahafahantsika mijoro amin'ny ara-panahy, manampy antsika reny zany maro no mahay mitory-teny lavitra, maro no mahay mampita hafatra lavitra, tsara lavitra, fa ireny vidéo zay fanzaraina tamintsika ireny koa dia hanampy, zay le hoe fahasoavana, manampy fahasoavana, hanampy antsika ireny zany handinihy antsika ny tenin'Andriamanitra araka an'lazain'i Jesosy dinihonareo ny soratra masina. Iny ary fa dia manao veloma antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy indray, raha mbola tsy miverina ny amin'irao lanitra Jesosy dia amin'ny manaraka indray tsika mihaona eto amin'ny toerana ity miaraka amin'ny loha hevitra hafa. Zay zany fa dia veloma tain'Andriamanitra tompoko.